Anio talata 20 jona 2024. Ny mofinainantsika anio ry havana dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araky ny Mateo 4:20 hatomboka amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 20. Milohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia aoka isika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao zahay satria mbola notantaninao sy novimbinao ka nahatratra izao andron'io izao indray. Misaotra ny amin'i Jesosy Kristy izay nomenao anay ho famonjena anay. Ary ankehitriny izahay dia misaotra sy midera ny anaranao noho ny halehiben'ny fahasoavanao, halehiben'ny famindraponao, satria fantatray fa Andriamanitra mahefana ny zavatra rehetra ianao ary Andriamanitra mpanjaka n'izao rehetra izao. Ka dia indro izay ankehitriny manolotra ny fiainanay eo aminao ary izao fotoana izao dia atolotra eo anao mba ho voninahitry ny anaranao izay mandre ny teninao, tonga azy ireo ho fahafenony ny fitiavana anao. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonanay sy angatahanay izany vavaka izany. Misaotra ray eo. Amen. Ny mofinainantsika anio dia filazantsara araka amin'ny Mateo 4:20 hatomboka amin'ny 5:10 ka hatrahatra hatramin'ny 20. Vovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha ianareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazainy an'i Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona any Jodia handositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina haka ny ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany. Ary ilozan'ny bevoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo, fa mivavay ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no handosiranareo, fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay ny andohany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy efa nafoaizina izany andro izany dia tsy nisy nofo vovonjena, fa noho ny olom-boafidy dia noafoezina izany andro izany. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro aty na indro ary aza, koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo, fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Indro voalazako aminareo rahateo izany, ary amin'izany raha manao aminareo hoe indro anefitra izy aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy aza mino, fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona, fa izay hitoeran'ny faty dia any no hiangonan'ny voromahery. Ray Masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitombotsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray. Amen. Ity filazantsara araka amin'ny Mateo 4:20 ity ry havana dia milaza indrindra ny fandravana ireo zavatra tsy mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ao Jerosalema. Ny anton'izany dia voalaza ao amin'ny Daniela izany 1:12 andininy 1:30 no manambara izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary misy miaramila hitsangana handoto fitoerana masina dia ny fiarovana mafy
ary hampitsahatra ny fanatitra isan'andro sady hampidina ny fahavevetapetana mahatonga fandravana. Zany ry havana no voalaza ao amin'ny testameta taloha manambara izany fandravana izany. Zavatra roa no natao tsy mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, natao tao Jerosalema izany. Teny voalohany handoto ny fitoerana masina, ny faharoa hampiditra ny fahavetavetana mahatonga fandravana. Ka izany no nahatonga an' Jesosy nanambara ny andravana any Jerosalema, na dia efa nitaraina tamin'Andriamanitra ary izy, izay voalaza ao amin'ny Mateo 7:20, 7:telopolo sy 8:telopolo sy 9:telopolo. Itaraina tamin'Andriamanitra izy ny amin'izany Jerosalema izany. Ary ao koa no nanambarany ny niavian'ny zanak'olona. Fa ny mofinaina antsika anio kosa ry havana dia navotra ny filazana ny amin'ny olom-boafidy, ary averina indroa mihitsy izany. Teny nasongadina amin'ny fifidianan'Andriamanitra izany teny izany. Eny, noho ny fifidianan'Andriamanitra dia tsinjoviny ny olona amin'ny andro fahoriana. Noho izany fifidianan'Andriamanitra izany dia homeny fahazavan-tsaina ny olona amin'ny andro famitahana. Ny fizarana voalohany ry havana dia ny hoe tsinjoviny ny olona amin'ny andro fahoriana, noho ny fifidianan'Andriamanitra nahatonga azy hitsinjo ny olona amin'ny andro fahoriana. Ny fizarana faharoa dia ny hoe ny fitsinjovan'Andriamanitra ny olona izay nofidiany dia omeny ny fahazavan-tsainy ny olony amin'ny andro famitahana. Fizarana voalohany ry havana dia ny hoe tsinjoviny ny olona amin'ny andro fahoriana. Ndeha ho jerentsika ny fizarana voalohany ary, izay hita ao amin'ny andininy 2:20 izany, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: ary raha tsy efa nofehezin'Andriamanitra izany andro izany, dia tsy nisy nofo hovonjena, fa nohon'ny olom-boafidy dia noafoeziny izany andro izany. Ary raha tsy efa nafoezina izany andro izany, dia tsy nisy nofo hovonjena, fa nohon'ny olom-boafidy dia noafoezina izany andro izany. Amen. Zay ry havana no manambara ity fizarana voalohany ity, fa hanohon'ny fitsinjovan'Andriamanitra ny olom-boafidiny dia noafoezina izany andro izany. Teny maneho fitsinjovana izany teny izany, mitsinjo ny olona Jesosy eto. Tsy sitrakan'Andriamanitra mantsy ny haverin'ny olona tsirairay. Eny, fa na dia ny mpanota aza dia tiany hibebaka ka hiala amin'izany ota izany, mba tsy ho very na dia iray aza. Mitsinjo ny olona izy amin'izany andro fahoriana izany. Ka ny olona ary dia nambara mihitsy ny mponina tao Jodia fa hoe nirahana mihitsy ireo handositra any an-tendrombohitra mba hiala ao amin'ny toerana. Voalaza izany eo amin'ny andininy 9. Tsy tokony hieritreritra isika fa rehefa olom-boafidin'Andriamanitra dia tsy handalo fahoriana, tsarovy, fa eto amin'izao tontolo izao no misy antsika, ka izany indrindra no hinoana ny tenin'Andriamanitra ary hanekena ny didin'Andriamanitra, manaiky ny teny voalazany isika. Mitsinjo antsika izy na dia nandalo fahoriana,
tsy ny olom-boafidin'Andriamanitra dia tsy handalo fahoriana ry havana, ary ny fahoriana dia tsy avy amin'Andriamanitra fa noho ny faharatsiantsika olombelona ihany no anton'izany indrindra. Kanefa ry havana tsy mijery fotsiny Andriamanitra fa eo no anehoan'ny fitiavany antsika amin'ny maha olom-boafidiny antsika, ka dia tsy maintsy miatrika izany fahoriana izany isika, ary Andriamanitra dia mitsinjo antsika hatrany ka andeha isika hiankina aminy isan'andro isan'andro mba hahazoany mitsinjo antsika mandrakariva. Fa izay miankina amin'Andriamanitra dia manana ny hevitra hiverana antsika Andriamanitra, dia izany ny idirantsika amin'ny fizarana faharoa hoe omeny fahazavantsaina ny olona amin'ny andro famitahana. Omeny fahazavantsaina ny olony amin'ny andro famitahana. Izay ambary izany ao amin'ny 19:20 sy ny manaraka. Fa nambarany koa ny amin'ny mpaminany sandoka, ny amin'ny Kristy sandoka, fampianarana mba tsy ho azo ny fampianarana diso isika. Rehefa tojo ny fahoriana izany dia atao mitady famonjena maika. Ny soratra masina eto dia milaza ny amin'ny famantarana lehibe sy fahagagana ny Kristy sandoka. Dikany tsy ny fahafatesana ihany no azo lazaina hoe fahoriana, fa ao ny karazany maro, ary eo indrindra ny idiran'ny fampianarana sandoka mba hamitaka antsika izay azon'izany fahoriana izany, mba tsy hahatongavantsika hiankina amin'i Jesosy. Koa maneho fahazavantsaina Jesosy ka miambena, mitandrema, mivavaha, fa raha tsy nahafoezina izany andro izany dia tsy misy nofo hovonjena. Andriamanitra dia mitsinjo antsika tsara izany ry havana, ary manome fahazavantsaina antsika fa na dia eo aza ny fampianarana amin'ny mpaminany sandoka dia mikatsaka mandrakariva izy ny hahasoa antsika, ary tsarovy ry havana fa ireo fampianaran-diso ireo dia ny hamotika ny fiainantsika ary mitondra antsika ho any amin'ny fitomanina sy fikotroan'ify. Fa na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany raha ny azony atao. Ny tenin'i Kristy eto dia manome fahazavantsaina mba tsy ho voafitaka. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, tsarovy fa Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalany. Jesosy Kristy irery ihany. Izy no mitondra antsika any amin'ny fahafahana, ny fandravana sy ny fahoriana, ny fampianaran-diso. Fa na ny fiafaran'izao tontolo izao aza dia tsy fantatritsika, tsy fantatr'ireo manam-pahaizana izay miseho azy ho mahay nohon'ny Andriamanitra. Eny, fa na dia ny anjelin'ny lanitra ara na ny zanaka tsy mahafantatra izany fiafaran'izao tontolo izao, fa Andriamanitra iray ihany no mahafantatra izany. Koa atolory an'i Jesosy ny mombanao rehetra, ny momba antsika rehetra, satria izy efa nanolotra ny tenany, nanolotra ny ainy maty ho famelana ny otantsika, ho famonjena antsika, nitsangana amin'ny maty ka velona indray. Dia izy no mitsinjo antsika amin'ny andro fahoriana sy manome antsika ny fahazavantsaina amin'ny andro rehetra, ary mba hitondra antsika ho amin'ny fahafahana, mba tsy ho azo amin'ny andro famitahana isika. Ka raha mahatoky an'i Jesosy isika dia mivoaka ho mpandresy. Koa dia matoky ary havana, atolory amin'ny fiainantsika rehetra, aza variana amin'izao fiainana izao sy ny fahagagana izay hoentin'izao tontolo izao hamitaka antsika,
fa i Jesosy kosa sy ilay Andriamanitra iray dia mitondra antsika ho amin'ny famonjena ary mitondra antsika ho amin'ny fahafahana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika ry havana. Misaotra anao izay ry Andriamanitra iray noho ny amin'ny teninao izay nambara teto a. Ampy ho anay tokoa izany teninao izany, satria mitsinjo anay mandrakariva ianao, na amin'ny andro fahoriana izany, na amin'ny andro fifaliana, ka dia fantatra isinonay fa Andriamanitra maneho ny fitiavany anay ianao amin'ny alalan'izany teninao izany. Ka na dia eto amin'izao tontolo izao ary izahay feno fahoriana, dia matoky sy mino fa ianao efa nandresy izao tontolo izao ka mamonjy anay, ary mbola manome anay ny fahazavantsaina amin'ny andro famitahana. Ka indro ankehitriny naposaka ao ny fitiavanao anay, ka na dia misy ary ny fampianaran-diso maro isan-karazany, dia mbola eo ianao mitsinjo anay ary manome fahazavantsaina mba tsy voafitaka izahay noho ny fifidiananao anay. Koa indro izahay ankehitriny mametraka ny fiainanay ara-panahinay ho eo aminao, mba tsy ho kibo izahay amin'ny andro fahoriana, dia omena fahazavantsaina izay amin'ny andro famitahana, ka tsy voafitaka izahay, ka hivoaka mpandresy toa an'ilay Jesosy Kristy izay nandresy ny fahafatesana ka velona indray ary noho ny mino rehetra mba ho ao aminay izany tsirairay avy. Ka indro izay Tompo izay omehana izao mofinaina izao, dia apetraka eo aminao mitoera ao anatin'izy ireny, ny teny re, ny teny nambara, dia ho ao amin'ny tanteraka ka hitoetra aminy mba hanavaozany indray ny amin'ny fiainam-panahiny tsirairay avy, ka dia mba hivoaka mpandresy izahay eto amin'izao fiainana izao. Ka dia arovo ny zanakao, arovo ny olom-bafidinao Tompo, mba tsy ho very sy tsy voafitaka, satria efa nanolotra ny fiainana eo aminao izy, eo amin'ny asa fanompony amin'ny fanarahana anao. Ka dia mahatoky sy mino izay Tompo fa ianao ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ary mpanjaka ny zavatra rehetra no anakiana anay ny fiainanay manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonanay sy angatahanay izany vavaka izany, ary mbola sitrakai ny manakambana ilay vavaka nampianarinao Tompo na hoe: rainay ao izay ny an-danitra, ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, hatao anie ny sitraponao ety an-tany ka hatrany an-danitra. Meo anay anio hanina sahaza ao anay, ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay nanomeloka taminay. Raiza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafana ay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ary ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Hoy ny Tompo: Andriamanitry ny fiadanana anie hammasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.